Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra rainay misaotra anao sy mankalaza ny anaranao zahay, fa fonenanay hatramin'ny taloha indrindra ianao ny amin'ny fitiavanao sy ny famonjena vitanao. Rehefa nanangana anay ho zanakao mba hisandrata ny voninahitrao, anananay koa ny fiainam-pandresena izay efa nandresenao izao tontolo izao, mba hanananay ny fiadanana natolotrao sy ny fiainana be dia be. Ary misaotra anao zay raha manatrika anay amin'izao isa-telo volana izao ianao ka miasa tanteraka ny sitraponao mba hanananay fiainana sy hanomponay hanarana ianao. Dia mamindrafo aminay mamelany elokay, ary io zahay raha andre ny teninao sy ny fampianarana mba ho tafalatsaka ao amponay ny afatra ao Jesosy izay hitondranao fiainana be dia be ho anay. Amin'ny anaran-tsonao no anononana izany ataka izany. Amen. Dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havany, mahatratra indray izao isa-telo volana voalohany amin'ity taona 17 sy 2000 ity izao. Ny fampianarana soratra masina izay anjarantsika eto dia araka ny lohateny hoe fiatren'ny kristianina ny fahoriana sy ny fakapanahy eto amin'izao tontolo izao. Ny tenin'Andriamanitra izay ametrahantsika ny fampianarana dia ho hitantsika ao amin'ny Hebreo 2. Hebreo 2 vakiantsika manomboka amin'ny 7:12 ka miafara amin'ny 7:12. Hebreo 2 7:12 hatramin'ny 7:12. Toy izao no favakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary koa izao atoky azy, ary indray koa indreto izao sy ireo zaza nomen'Andriamanitra ahy, koa satria manana nofo aman-drany zaza, dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafany izay rehetra nandany ny fiainan rehetra tamin'ny fahandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana. Fa hita marina fa tsy anjely no vonjeny, fa ny taranaki Abrahama no vonjeny. Any dia mendrika mba hatao tahaka ny rahalahy amin'ny zavatra rehetra izy, mba ho mpisorona be mamindra fo sy mahatoky ny amin'Andriamanitra, mba hanaova ny fanavotana noho ny eloko ny olona. Fa satria nalay-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alay-panahy koa izy. Amen. Petraka isika. Fampianarana soratra masina no anjarantsika eto, araka ny fanevany hoe fiatren'ny kristianina amin'ny fahoriana sy ny fakapanahy eto amin'izao tontolo izao. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: iza moa ny kristianina? Inona ny toerana misy azy? Inona no antom-pisiny? Inona no atao hoe fahoriana? Inona no atao hoe fakapanahy? Iza moa izao tontolo izao? Ny faneva dia mampametraka fanontaniana hoe afaka hiatrika izany tokoa ve ny kristianina? Ary inona no fikendren'Andriamanitra ny amin'ny kristianina miatrika izany rehetra izany? Eto amin'ity planeta tany noforon'Andriamanitra misy antsika ity, no nametrahany indrindra antsika olombelona izay noforoniny, izay voalaza fa ambony indrindra amin'ny asan-tanany amin'ny zavaboary. Dia mamerina mamaky ny fampianaram-pinoana izay voalaza ny Genesis 1 hatramin'ny 2 ny 2 isika. Ny antony, hoy Lutera ray aman-drenitsika, namoronany antsika mba ho sambatra mandrakizay ho amin'ny fanoavana azy, izany no namoronany antsika. No fofon'ny fofinaina mahavelona ny Adama voalohany dia tonga olombelona,
Ary tsara ny nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra araka ny fampianaram-pinoana ihany. Entiny Genesis 2:2, ny 7, ny Genesis 2:1, ny 1:7. Jehovah Andriamanitra napahafantatra ny zavatra rehetra araka ny Genesis 2:2, ny 7:12, ka nametraka taminy ho fanoavana n'Andriamanitra noho izany. 1:1, 7:12, ny 7:7, ny am'ireo hazo zay noforonon'Andriamanitra, reo fihinam-bo, reo azo fahalalana tsara sy ny ratsy, ary ny 7:7 ilay azonaina. Izany safidy tsara tao amin'ny olombelona hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra, hankatoa ny tenin'Andriamanitra izany, no nosombany Satana izay nanandrana ny zavatra nandrarany Jehovah Andriamanitra any Adama sy Eva. Izany fandikanany didin'Andriamanitra mpamorona sy mpanao tsara izany no fototry ny fahoriana sy ny fakapanahy maneho ny fahalemen'ny olombelona tsy hitoetra amin'ny fanoavana an'Andriamanitra. Raha mbola tsy lavo sy tsy maty ny fakapanahy nandresy azy Adama sy Eva, dia voalaza ny mpandinika fa tsy afaka ny tsy hanota ny olombelona. Fa taorian'ny fandikana ny didin'Andriamanitra ary ny fanoavana indrindra ny feon'ny Satana te halala zavatra ny olombelona, dia tsy afaka ny tsy hanota intsony izy. Izany hoe velona amin'ny fahotana ho amin'ny tsy fanoavana an'Andriamanitra. Mitondra fanavaozana sy fiainana vaovao ho an'ny olombelona mpanota araka izay hilazan'ny Romanina azy. Ny 3 ny 10 hatramin'ny 9. Hosinganitsika amin'ny 9 vitsivitsy araka izay voalaza ao hoe na jiosy na jentilisa dia tsy misy marina na diray akory aza, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray aza, ary tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Izany no nandavy ny olona izay voafitaky ny menarana, ka dia nozoiny ny fahoriana sy ny fakapanahy izay to mandoro, to mamono sy mahafaty. Manambara Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, tian'ny olona very amin'ny tian'ny olona zay very, zay mindao ao amin'ny fahafatesam-panahy. Maneho Andriamanitra manambara ny lalam-pamonjena ho fanavotana ny olombelona amin'izany fahoriana sy ny fakapanahy izay mangeja sy mamahotra azy amin'izao fiainana izao izany. Manafaka ny olombelona amban'ny fahefan'ny Satana sy ny herin'ny maizina izay tsy ahaizantsika olombelona mitady an'Andriamanitra ny fitiavany mitondra famonjena amin'ny alalan'i Jesosy. Ny fanontaniana dia ny hoe iza moary ny kristianina manoloana izany lalam-pamonjena fanafana sy fanavotana ataon'Andriamanitra izany. Na avy amin'ny jiosy na avy amin'ny jentilisa na ny olombelona rehetra izay tafaona tamin'ny fanekena vaovao nataon'Andriamanitra, fatanterahany teny fikasan'Andriamanitra, handraisan'ny mpanota ny fanambaran'Andriamanitra, dia ny nanambaran'ny zanany, izany no lalana izay manova ny fiainan'ny mpanota hatramin'ny anarany, hatramin'ny fisainany, hatramin'ny fombany, hatramin'ny ataony. Izany fanambaran'Andriamanitra izany dia ny fanambaran'ny zanany araka ny Jaona 1:5, ny 10 sy 2:12. Ahoana ho ny voalazany? Jaona 1:5, ny 10 sy 2:12. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Tokony hazava tsara amintsika zany. Indraindray tsika milaza ny mino, kanefa ny pokatiny ao anatintsika
na ny fisainantsika, na ny fiheverantsika, na ny fontsika, to tsy misy ny maha-kristianina antsika. Fa izay mino zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny, izay manana ny tenin'Andriamanitra, ka rehefa pokaty ao anatintsika izany, dia mora misosoka izao karaza-pahoriana volentsika izao sy ny fakapanahy avy amin'ny Satana. Izao no fanambarany fiainana mandrakizay no homen'Andriamanitra antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Ny mino dia ny kristianina manana ny fanambaran'Andriamanitra ny zanany, manana an' Jesosy ho fiainany, manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjiny. Hambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 2:5-7 hoe: raha misy olona ao amin'ny Kristy dia manao ahoana? Olom-baovao izy, manao ahoana? Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Mba tafatoetra ao anatin'ny fontsika sy ny fanahintsika izay mino amin'ny maha-kristianina antsika ve izany. Indraindray mandalo antsika fotsiny zany, to tsy haintsika zany hoe olom-baovao amin'ny tompo isika, to tsy haintsika zany hoe efa lasa ny zavatra taloha, to tsy haintsika zany hoe efa tonga vaovao isika, ka dia handairan'ny zavatsarotra manoloana ny fakapanahy sy ny fahoriana mitranga. Ny zavatra taloha teo amin'ny kristianina, talohan'ny fiainan'ny Kristy tao anatiny, dia ny fiainan'ny devoly sy ny fiainan'ny Satana. Noravan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny soloany voinanao, ny soloany vony antsika izany, satria tsisy mahavonjy tena itsika rehefa tafasaraka taminy. Izany indrindra no nidinany tonga nofo tetỳ an-tany, ary tafatoetra ao am-po zany, araka ny fampianaran'ny Jaona apôstôly, ny amin'ny fandiniana ny fanahy mamitaka sy ny antikristy. Fa zao toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra na tsy, fa ny fanahy izay manaiky an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra tonga nofo amintsika kristianina, dia ny fanekentsika azy ho tompo, izay no avy amin'Andriamanitra. Ka ny kristianina dia ny mino mandray ny fanambaran'i Kristy, ny marina, ny fahamarinana avy amin'ny teny sy ny teniny. Jaona 4:20, ny 7:30. Asa famoronana vaovao nataon'Andriamanitra mivantana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny mpino, ary tsy tokony hamenatra azy izany, satria ny famenarana hijoro fa kristianina dia mandrava ny asa famoronana vaovao nataon'Andriamanitra, ary mbola miasa ao amin'izany famoronana vaovao izany atran'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara hampiorenana antsika koa amin'ny finoana sy ny fitiavan'Andriamanitra. Ny kristianina, izay antsoina hoe kristianina, dia mivelona amin'ny finoana, mivelona amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ny fitiavanamana, mivelona amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra, matoky ny tenin'Andriamanitra izay hany hanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Ataontsika ahoana moa no hanao ny sitrapon'Andriamanitra? Kristianina mino kanefa tsy manana ny tenin'Andriamanitra izay velona sy mahery. Io no ahafahantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra, ary nomen'Andriamanitra antsika tao am' Jesosy indrindra izany. Ka izany no ilazanany hoe ny kristianina na ny mpino dia olona voaforona tao am' Kristy, araka ny Efesianina 2:5-10. Kristianina olona midaraboka amin'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra nateraka indray, araka ny fampianaran' Jesosy ny Jaona 4:7-5. Olona manana firaisana amin'Andriamanitra ao am' Jesosy, na firaisana amin'Andriamanitra am' Jesosy, hikatsaka mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy olona kristianina nandray fiainam-baovao ka ny fanao n'izao tolo zao no mbola maminy sy ankafiziny, hikatsaka mandrakariva ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, hiadiny amin'ny fahavalon'Andriamanitra sy ny famitahana hataony devoly amin'ny zanak'Andriamanitra izay efa nandray fiainana.
mikatsaka sy misaina ny zavatra any ambony any amin'izay misy any Kristy, afana mandresy ny fahoriana sy ny fakapanahy. Kolosianina 3:1-3. Ahoana hoy ny soratra masina hiatrehan'ny kristianina izany fahoriana izany? Tsy zavatra maniditsidina na zavatra tsy hita maso, fa miantraika mivantana amin'ny olombelona izany ary manahirana ny fiainany. Ka samy hatrehan'ny kristianina maha-olona azy sy ny mahazanak'Andriamanitra azy ny fahoriana vokatry ny safidy ratsy izay mampisaraka amin'Andriamanitra, na ny fahoriana vokatry ny fanarahana an Jesosy Kristy Tompo. Afaka hiatrika izany tanteraka ny tena kristianina mino an'Andriamanitra ary mino fa nateraka Andriamanitra izy. Indraindray tsika dia araka ny voalazany hoe pokaty ny ao anatintsika, mino fa pokaty, ka mahazo fanasana amin'izao karazam-pivavana etseroa zao. Fantany ianao fa avahiny tonga ao, dia hoy izy hoe efa nandray ny fanahy masina ve ianao? Dia eo tsika mihanana hoe mbola tsy nandray. Dia ndikan'izany rehefa mbola tsy nandray tsika dia mbola tsy azontsika antoka fa nateraka indray isika. Ny fahaterahantsika olom-baovao ao am Jesosy Kristy nampiraisany antsika tamin'ny asa mpamonjena natao, ny fahafatesany sy ny fitsanganany tao am batisa. Io no mahazanak'Andriamanitra nateraka antsika. Ary dia tsy hafen'ny Tompo ao amin'izay ny fiainana mahazanak'Andriamanitra izany, fa tsy hoe kristianina zanak'Andriamanitra dia fantatro ny daty nahaterahako olom-baovao ary dia matetika ny karazam-pivavahana misaha manao an'izany tamin'izao ora niteraka tonga olom-baovao, tamin'ny andro tahaka an'izao, tamin'ny nanaovana tahaka an'izao. Ary dia milaza fa tsy misy intsony ny fakapanahy, tsy misy intsony ny fahoriana. Ahoana ho Jesosy? Jaona 4:7-30. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Raha izany fanambarany tompontsika izany dia azo resena ny fahoriana. Tsy afaka hanafoana ny fahoriantsika, averintsika ho lalam-piainana misy eto izany, fa afa ny manompo an'Andriamanitra, afa ny manana an Jesosy Kristy izay tena kristianina tokoa. Maro ny karazam-pahoriana mahazo ny olombelona ety an-tany. Hoy ny mpitoroteny 7:7-20. Mpitoroteny 7:7-20. Indro izao ihany no hitako, nataon'Andriamanitra mahitsy ny olona kanjo, namorona saikafa maro izy. Fidirana amin'ny fahoriana zany. Samuela 2:2-2. Dia milaza fa mitandrina ny lalan'i Jehova aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'Andriamanitra. Zany hoe tsy napiditra fahoriana tamin'ny safidiny izy, fa nitandrina ny lalan'i Jehova mba tsy hanaova ny ratsy hialana amin'Andriamanitra. Ny 7:20 amin'io Samuela io ihany dia ny hoe lasa miolakolaka eo anatrehan'Andriamanitra ny olona, miditra amin'ny fahoriana mba handosirana an'Andriamanitra. Lasa mpiatsara velatsy ny olombelona eo anatrehan'Andriamanitra, araka ny ambaran'i Jesosy Tompo hoe ity firenena ity manaja amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra. Tsy misy fahoriana ao ambava ao, ny hanina tsy miditra nga, ny paraky sy ny sigara sy ny fisotroana tsy miditra nga. Hiteraka fahoriana ho an'ny kristianina ve tsy fidirana zany? Fa ity firenena ity manaja amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra agny. Fantany ny fisian'Andriamanitra, fa na Satana aza mino fa misy Andriamanitra. Fantatro izy fa ilay masin'Andriamanitra ianao, nefa ny ataony no
ataony ihany. Fahoriana lalina sy safidy eo amin'ny fiainantsika zany. Ny fahoriana dia mianjady amin'izao tontolo izao vokatry ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy hivelan'Andriamanitra. Toy ny bitabitaka i Adama sy Eva fa tonga amin'ny fahalalana tsara sy ny ratsy, fa tsy nahita an'Andriamanitra izy, fa ny tenany ao anatin'ny fitanjana no hitany. Hanapahoriana ny vehivavy raha miteraka, ny atsy ambony tavanao no hinananao ho Jehova, haniry tsilo sy hery ny tany noho ny vitany Adama sy Eva ka nahatonga ny tany ho voahozina. Fahoriana tsy azontsika iotovirana zany. Manova be dehibe ny fiainan'ny kristianina kosa ny fahoriana araka ny lazan'ny tompo azy eto amin'ny Jaona 4:20, andininy 7:30. Aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naresy izao tontolo izao. Zany hoe mila matoky aniza, mila matoky an Jesosy. Ny fifikirana amin'ny Jesosy tompo izay manandresy izao tontolo izao no zavatra sarobidy eo amin'ny fiainantsika kristianina. Rehefa resin'i Jesosy izao tontolo izao dia tsy fananany fahoriana hery mandavo ny mino izany, ka tokony hifikirana sy hitokiana amin'ny tompo. Be dehibe no ilazan'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina izany fiarovan'Andriamanitra ny olona amin'ny fahoriana izany, mba tsy ho banga ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra fa ny mahay anao manontolo dia manana fiarovana ny fiainanao Andriamanitra. Oabolana 2:1:9 dia milaza ny marina dia vonjena amin'ny fahoriana. Ny Salamo 5:5 dia milaza antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia aninona izy? Hamonjy anao aho. Ny Salamo 4:2 sy 2:20 dia milaza aoka ny famoramponao sy ny fahamarinanao hiaro aho mandrakariva, fa manodidina ny fahoriana tsy tambo isaina. Zany hoe rehefa tsy manana ny tompo dia mivelatra ho amin'izany fahoriana, mitondra fahoriana lalina izany ny fiainan'ny olona. Ka eo anatreny izany ny tompo na Kristy ilay Mesia raha nidina tety an-tany dia voalaza fa nivesatra ny fahoriantsika izy. Tsy teny foana ny hoe matokia izao efa naresy izao tontolo izao. Ny Isaia 3:4 mivesatra ny fahoriantsika izy. Ny Isaia 3:3 lehilahy ory sady zatra fahoriana ny tompontsika. Ny Isaia 3:7 nampahoriana izy nefa nanetry tena. Tsy mba tahaka antsika ny hoe dia ny zavatra nataoko tao amin'ny fiangonana, ny filofosako rehetrarehetra kanefa dia hanenjena aho. Ranona tsy manao zany mifofotra dia lasa fahoriana ho anao ny zavatra ataonao. Tsy fiainana kristianina zany, fiainana jentilisa zany. Ny zavatra ataon'ny jentilisa dia mampahory azy, tsy fiainan'ny kristianina, mikatsaka ny fahamarinana zany. Ary filamatra Jesosy izay milaza ny hoe izao efa naresy izao tontolo izao. Nampahoriana izy tao anatin'ny fanetretena. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina nanaisitra azy ny 9:5 amin'ny Isaia 3:15. Izany hoe natao niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra, zay no dikany. Raha no tsarain'Andriamanitra isika dia tsy misy marina na dia iray azy. Fa ny fampahoriana sy ny fitsarana natao an Jesosy Kristy izay nisolo heloka nanaisitra ny fahotantsika. Izany no niatra taminy mba ho famonjena sy ho famelan-keloka. Ary le famelan-keloka dia izao: hianao no hamarinina
tamin'izany fitsaran'Andriamanitra an' Jesosy ny soloeloko antsika izany olo marina ao amin'ny tompo ny voavelaheloko. Izao tontolo izao mampisaraka amin'Andriamanitra no noresen'i Jesosy. Izao tontolo izao ahitana fahoriana efa resin'i Jesosy ka tokony hatoky azy isika. Afaka miatrika tsara ny fahoriana isika satria efa eo anoloantsika ny tompo. Fiainana kristianina akaiky an'Andriamanitra mitondra fanavaozana, fanefena, fanetretena lalina ny fahoriana amin'ny lafiny ny voaombo an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ary nivesatra ny fahotantsika teo amin'ny tenany, nanombona ny nofontsika teo amin'ny tenan' Jesosy, atsapantsika izany hoe fanefena taon'Andriamanitra izany, atsapantsika izany hoe fanavaozan'Andriamanitra izany, fa tsy tonga kristianina ianao raha tsy nandalo ny fanavaozana sy ny fanefena nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy, indrindra ny amin'ny halaliny atao hoe fahoriana izay hanomezantsika tsinan'Andriamanitra hoe nahoana no nasiana zany fahalalana tsara sy ny ratsy zany, nahoana no nasiana zany devoly zany. Hambaran'ny epistilintsika ao amin'ny Romanina 5 ny 7 hatramin'ny 5 izany fanefena ao anatin'ny fahoriana, fanavaozana ao anatin'ny fahoriana izany. Satria manana ny tompo isika ilay nandresy izao tontolo izao. Dia hoy ny epistily milaza izany hoe aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana. Satria ny fahoriana dia mahatonga inona ho izy? Ny fahoriana dia mahatonga faharetana. Ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra. Ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana. Io dia tahaka ny olona mpilalao na mpiazakazaka, na mpilalao baolina zany na mpanao fanatanjahantena. Tsy avy hatrany dia atanjaka avy hatrany ianao vao nanao entraînement andray mandeha fanazarantena dia afaka hiatrika ny adversaire avy hatrany, fa arakaraka ny fahazaranao manao ny fanazarantena sy ny fikotrananao ao anatin'izany taranja tianao sy maminao izany no anantenanao vokatra amin'ny farany. Ary izany fanantenana kristianina zany dia vokatry ny fiaretantsika amin'ny fahoriana izay hanavaozan'Andriamanitra antsika. Na dia nandray ny fanazy isika dia tsy tahaka ny olona mieboebo hoe dia za tonga zanak'Andriamanitra dia niteraka androany aho, nandray ny fanan'Andriamanitra androany aho, mirehereha hoe tonga zanak'Andriamanitra, tonga olom-baovao, kanefa rehefa avy eo manao hoe very ianareo amin'io fiangonana io, mialanareo fa very ianareo, tsy misy Jesosy aho. Satria tsy nisy fahazarana, tsy nisy fahamatorana ao anatin'izany hoe fitezana ara-panahy izany, fa izay no heveriny fa namoazan'Andriamanitra azy, niteran'Andriamanitra voalohany azy dia ny namany fahavalo, ny namany miaina ao anatin'ny faharatsiana, fa very no mamaika azy hoe avianareo makaty fa aty no misy ny famonjena. Dia tonga tokoa ny kristianina daladala efa leo ny fahoriana dia maninona? Tsy mbola nandalo fanavaozana, tsy nandalo fanefena, fa leo ny fahoriana satria tsy niankina tamin'Andriamanitra tao amin'i Jesosy tamin'izany zava-nitranga tamin'izany, fa dia miandro fahagagana fotsiny, tsy fiainana kristianina zany. Fa misy itony jozotra eo hoe nahoan'Andriamanitra ny mampiditra amin'izao fahoriana lalina zao, inona ny antony? Tsy manontany ny antony sika, fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana. Dia ilay fanantenana kristianina nolazaina tary am-bolony hoe aoka isika hifaly amin'ny fahoriana azy amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Izany hoe tsy fahoriana manary na mampiorokoditra ny fahoriana mianjady eo amin'ny fiainana kristianina,
fa ilana faharetana ka dia hoy ny epistily hoe aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza satria sambatra zay enjena noho ny fahamarinana amin'ny fanarana an' Jesosy miatika zavatra maro ho fanefenantsika mampiorina antsika tahaka ny azo ambolena na ny voly ataontsika. Raha tsy avy ny orana ka nafafontsika ny vo tonga ny akoho manilika dia mahita izy, fa arakaraka ny anondrana azy na tsisy orana azy no mampilentika azy mampifikitra azy. Tahaka n'izany ny fiainana kristianina mitombo ao amin'ny tompo. Tsy hafa noho izany ny fiatrehan'ny kristianina ny fakapanahy dia atao zavatra anankiray ihany zany fahoriana ny fakapanahy zany. Handeha ho jerentsika hoe ahoana koa ary no hiatrehantsika ny fakapanahy. Raha mbola taranaka Adama sy Eva ka antsoina ho mpanota dia hiara-ny fakapanahy avokoa. Alaim-panahy amin'ny zavatra rehetra ny olombelona. Ny resin'ny fakapanahy no isehoan'ny fahalemen'ny olona tsy manan-kery ady satria tsy afaka ny tsy hanota ny olombelona rehefa tsy manana fiainam-baovao ao amin'i Jesosy. Tsy manan-kery ady satria tsy afaka ny tsy hanota ny olombelona taorian'ny fahalavona zay vitan'ny Adama sy Eva. Ny filana, ny fakapanahy rehetra torotoronina dia miteraka inona? Miteraka inona ny filana sy ny fakapanahy zay torotoronina? Miteraka ota. Ary ny ota no ny avian'ny fahafatesana. Ary hoy Jehovah Andriamanitra hoe amin'ny andro zay inananao ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay voankazo eo dia ho fady tokoa ianao. Ry havana, tonga nofo tety an-tany ny zanak'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao mba ho heriny izay rehetra mino fa mahavonjy izay rehetra alaim-panahy ny tompo. Tantsika tamin'ny Hebreo zay mivakina teo zany toko 2:20. Satria nalai-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana nentiny dia mahavonjy izay alaim-panahy izy. Ao amin'i Jesosy ny kristianina dia afaka hihiaritra fakapanahy koa, handraisana saribonahitra fiainana izany araka ny Jakoba toko 1:2. Jakoba toko 1:2. Ahoana no lazainy? Sambatra ny olona maharitra fakapanahy fa rehefa azo voazahatoetra izy dia andray ny saribonahitra fiainana izay no lazain'ny tompo homena izay maninona? Izay tia azy, tsy mahafoana ny fo. Izany fitiavantsika amin'ny tompo izany, fa sady mampiorina antsika amin'ny finoana, mampiorina antsika amin'ny tenin'Andriamanitra, mampiorina antsika amin'ny fanahy masina, ahafahantsika miady ny ady tsara ny finoana, handresentsika ny fakapanahy sy ny fahavalon'Andriamanitra izay iraitia ireo hanapitena ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Samy alai-panahy avokoa ny olona rehetra, na kristianina na tsy, na mivavaka na tsy, na mivavaka amin'Andriamanitra marina na mivavaka amin'Andriamanitra tsy izy. Tarin'ny filana sy fitahiny izany. Hoy Jakoba toko 1:4. Ny kristianina tsy afaka hiala tsiny hoe mahery loatra ny fakapanahy ka ho resy dia hiara-ny fahafatesana fotsiny amin'izao koa. Tsy afaka hanao hiala tsiny amin'izany ny kristianina hoe nahery loatra le fakapanahy, inona ny vokany? Ota sy fahafatesana. Na nomety tsinan'Andriamanitra na ahoana aho no hiara-ny fakapanahy toy izao. Fa ny kristianina alaim-panahy nomena ny fanahy masina hitari-dalana mba tsy ho very eny am-pandehanana raha toditra zavatsarotra. Zany hoe afaka hiatrika ny fakapanahy tsara ny kristianina satria hoy ny Korintianina 1 toko 2:2. Fa isika tsy nandray ny fanahiny izao tontolo izao
fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Ho hainao amin'izany fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina izany, mba tsy ilazana hoe nomen'Andriamanitra fakapanahy aho, mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika, hampiorina antsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany no mampifamatotra antsika kristianina amin'ny herin'ny filazantsara ho famonjena izay rehetra mino. Afaka hiatrika fakapanahy isika kristianina ry havana, na dia malemy aza, mba tsy hitokintsika ny tenantsika, fa ilaina haritra ny azo fijaliana ho famonjena antsika. Ahoana hoy ny Hebreo 4, ny 14 hatramin'ny 15. Ahoana ho izy? Hebreo 4, ny 14, 15. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilefany ekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanota. Raha resana izao tontolo izao, dia ty planeta tany nampisian'Andriamanitra antsika ity mba hiasana sy hamoazana, dia lasa terrain de bataille ho an'ny Satana. Izy no manjakazaka, hanana ny stratégie de guerre rehetrarehetra. Raha manao ady anaty akata izy no tompon'ny lakle hoy ny fitenenana, dia izy no tompon'ny gadana. Ary dia misy koa mpanakanto anankiray efa namorona koa, fa izy ndray no tompon'ny varavarana. Ao amin'ny Satana avokoa zany. Tsy menatra izy ny antso an Jesosy hoe miankofa eto anatreko ianao, dia homeko anao izao tontolo izao. No heveriny fa azo fitana Jesosy, azo alaim-panahy izy. Ahoana hoy ny Jakoba 1:17. Fa Andriamanitra tsy azo ny ratsy alaim-panahy, sady tsy mba maka fanahy olona izy. Andriamanitra tsy mamela ny olona alaim-panahy mihoatra noho izay zakany. Azo atrehina tsara ny fakapanahy, tsy manambara fahameloana izany, na dia mpanota tokoa ny olombelona, satria fitaovana iasan'ny Satana noho ny fahalementsika. Tsy mahay mamonjy teny isika, faharesena sy fahafatesana no manjaka amin'izay laviny fakapanahy. Mila mandiny teny isika no ny fahabangana ao anaty ny tsy fiorenantsika ny amin'ny fiainana maha-kristianina dia mety ho lavo. Kanefa ny raha lavo dia tokony hijery an Jesosy Kristy tahaka nataon'ny Petera. Mety nisy karazana feobebona sy fireriana tany tao anatin'ny Petera. Raha nasain'i Jesosy hoe aviary, dia io le vazivazy blagy atao rehefa misy fetifety na kila zavatra ataon'ny fiangonana, hoe natsona Petera. Dia rehefa avy eo izy dia nitodika ny namany hoe jereo afa mandeha anaty rano, eny ambonin'ny rano. Dia mitranga lela ka eo anatin'iny fiebebony iny izy no nitodika tapoka, nohonjay be no nanarona azy, dia raiky taotra izy latsaka tao anatin'izany. Zava-dehibe izay nataon'Andriamanitra ho fiainantsika ny nanomezana an Jesosy, satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana entiny, dia mahavonjy izay alaim-panahiko izy. Aza manao ianao fa kristianina fifoazana ka tsy alaim-panahy. Ary dia misy ny olona mandositra fakapanahy dia misitrika, tsy te hiara-monina amin'ny olona izy. Kanefa na ho aiza ianao na ho aiza, raha mbola antsoina hoe taranaka mpanota, dia azony devoly arany ianao, na any anaty akata, na any anaty aram-bato ianao, na any anaty lavaka mangitsikitsoka ianao. Tsy azonao atao ny ilazany hoe tsy mba azo ny fakapanahy mihidy belona ato. Ny fanahy manota no tsy manam-pitsaharana, tsy mitoetra amin'ny fanavotana vitan'i Kristy. Ary nidiran'i Jesosy tamin'ny fahafatesana izany, tsy noho ny hoe resy izy,
izany no nentiny nandresy ilay satana sy ny devoly, izany no nentiny nandringana any satana, araka ny Hebreo 2:4. Hebreo 2:4. Koa satria manana nofo aman-drano zaza, dia mba nandray izany koa izy mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Inona moa zany herin'ny fahafatesana ananany devoly zany? Mitarika anao amin'ny fakapanahy izy satria anao mbola kristianina, mbola mafana fo, dia mitarika anao amin'ny filany izy. Izany no fahafatesana hananany devoly, izany no hananany grady. Ary amin'izany kristianina izay misalotra ny anaran'ny tompo noho ny finoana, dia mahatoky handresy hatrany ireo karazana fakapanahy samihafa na ireo zanatsika halefa n'ilay ratsy, satria tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fiononana. Timoto 1:7 ny 7. Inona no tokony fikendren'Andriamanitra amintsika kristianina amin'izany fahoriana sy fakapanahy miatra izany? Fanefena, fandratsanana, fanamboarana ny kristianina iorina tsara amin'ny finoana, manana an' Jesosy ho tompo izany. Ny Islamo dia mihainohaino atsika eny rehetrarehetra eny izy, milaza ny amin'ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny ranolanitra amin'ny andro farany, dia hoy izy hoe Jesosy no hitsaranareo amin'ny andro farany ho any amin'ny fahaverezana. Zay no entiny ray karazana fandrahonana. Jesosy ozy no hitsaranareo amin'ny andro farany any amin'ny elo. Zany hoe telazy izy hoe avia ty aminay fa ny Jesosynay na tsy manana Jesosy izy, tsy mampiororo amin'izany. Jarentsika tokoa ny fampianaran'ny Silamo. Aty izy mahazo manambady maro, dia rehefa aveo vita ny filany ka manao ny sitrapon'ny alasiny ny fiainany fikambanana hoe mamono tena mba hahafaty olona be dehibe. Rehefa vita ny mission dia mahazo inona indray? Mahazo vehivavy tsara tare ao amin'izany paradisany alà zany. Nefa Jesosy milaza ny hoe raha nanontany ilay jiosiny hoe ahoana ny amin'ny fitolahy izay nanambady olona anankiray, iza no vadiny amin'izy fitolahy ramby any amin'ny paradisa? Tsy misy fomba tany ny fomba an-danitra ho Jesosy. Ny fahoriana sy ny fakapanahy dia mampitaona ho amin'ny fivavahana hialoko eo ambanin'ny tanam-pahasoavan'ny tompo, handrosoana bebe kokoa fa tsy hiemorana. Tafio-drivotra mamely ny fiainana kristianina ny fahoriana sy ny fakapanahy, fa ny fanahy mahery nomen'Andriamanitra antsika dia mampifikitra ny kristianina amin'Andriamanitra izay hinoany. Ny fahoriana sy ny fakapanahy dia mampiray ny kristianina hifampivavaka fa tsy hifanenjika, tsy hifanaratsy, satria kendren'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra ao amin'i Jesosy Kristy izany toe-panahy salama izany. Ny fanamarinana maimaim-pona antsika amin'ny finoana no ny fanavotana vitan'i Jesosy no hitoerantsika amin'ny fahasoavana, ka tsy manana anjara amin'ny toerana metrahan'i Jesosy antsika satana sy ny fakapanahy, ny fahoriana izay mampisaraka amin'Andriamanitra. Izany no anekentsika n'Andriamanitra miasa ao anaty amin'ny fahoriana sy ny fakapanahy mba hivoan'ny kristianina ho mpandresy, satria nambaran'ny Romanina 5:5 ny 7 sy 5 izay efa noresantsika teo, fa rehefa maharitra izany isika dia ho tafavoaka amin'ny fifaliana amin'ny fahoriana izay mitondra fanefena, fanavaozana, fandratsanana, fanamboarana mba ho mendrika ho an'ny tompo tokoa isika. Ny antony dia ny fanahy masina izay nomenantsika, nomentin'Andriamanitra nampidina ny fitiavana ao am-pontsika, ka dia velona fanantenana isika
fa tsy miorokoditra amin'ny fahoriana, tsy miorokoditra amin'ny fakapanahy isan-karazany, fa velon'ny fanantenana mijery an' Jesosy tompony finoana sy mpanefa azy. Miatrika izany eto amin'izao tontolo izao isika, satria hoy Jaona voalohany toko fahaefatra ny andininy fahaefatra manao hoe: anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra, ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Manana an' Jesosy Kristy Tompo izay mpisorona be niaritra ny fahoriana, mpisorona be niaritra ny fakapanahy izay nahazo antsika, ary mihoatra noho izay azo antsika fakapanahy sy fahoriana izay miatra amintsika tsirairay avy azy, mihoatra noho izany no nentin' Jesosy Kristy mba ho famonjena ahy sy ianao. Tena miatrika ny fiainantsika raha miatrika fahoriana sy fampikapanahy amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Aoka ny teny Kristy toetra betsaka ao am-pontsika amin'ny salamo sy ny fihirana, amin'ny tononkira-panahy, mihira sy mankalaza ny Tompo ao am-pontsika, ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa amin'izany no itombon'Andriamanitra manome antsika ny hery sy ny fitaovana hiadiantsika amin'ny fahavalo, hiadiantsika amin'ny fakapanahy izay mirehitra amin'izao fotoana izao. Fa velomina ny moské, velomina ny fampianarana, maimaim-poana ny fidirana, ny fianarana, ny fitafiana sy ny sisa, fakapanahy lehibe amin'ny fahantrahantsika izany. Kanefa tsy misy manan-karena mihoatra isika kristianina manana ny Kristy zavatra rehetra. Koa dia mahereza ry havana, aoka hitombo ny fatokintsika ny Tompo, ny fanoloran-tenantsika hatokony ny teniny, aoka hitombo ny faharetantsika amin'ny zavatsarotra izay miatra amintsika na fahoriana na fakapanahy, mba tsy ho tatazan'ny sekta, tsy ho tatazan'ny Islamo, tsy ho tatazan'ireo fampianaran-diso isan-karazany izay manala anao ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra miaraka aminao anatin'ny fahoriana mba hanefeny anao hanana fahatsara-panahy, hanana faharetana, hanana fanantenana. Hilaozanao eo am-potomoto zany raha fotoana tokony handraisanao ny saro-boninahitra, kanefa ny anao hoe tsy arotra zany. Tsia, ny kristianina dia nandray ny fanahy hananany faharetana amin'ny fanompontsika amin'ny Tompo amin'ny zavatra rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, ary ho antsika ny famindram-po sy ny fiantrana mba hitombontsika ara-panahy, ahafantarantsika indrindra ny fananantsika an' Jesosy Kristy izay efa naresy izao tontolo izao, ary tokony hitokintsika azy. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Andriamanitra rainay, midera sy mankalaza anao zay fa tsara ianao, ary na dia maro ny fandrika sy ny velam-pandrika ataon'ny devoly amin'ny fakapanahy, ny fampidirana ny olona ao anatin'ny fahasarotana sy ny zavatsarotra avy amin'ny ataony tsirairay avy, dia ampianaro zay Jesosy atoky anao, satria tsy manana hery hamonjy ny tenanay amin'ny zavatsarotra mianjady. Ataovy matoky anao zay fa efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra ianao, ary raha nalay-panahy ianao ka ny emotra, dia tsy vitanao ny famonjena anay amin'ny fahalemena sy ny fahotanay. Havaozo anao zay Jesosy, dia misaotra anao no ny mbola ahafahana nanambara ny afatra ao amin'izao isa-telo volana izao, mba hampifikitra anay ho tena iray ao aminao amin'ny fiainam-bavaka sy ny fifampivavahana, mba hahery izahay amin'ny ady rehetra hatrenay, mba ho mpandresy izahay hisalotra ny saro-boninahitra fiainana mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen.